Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Mansoa tia luluta tia. Azafady. Vitsivitsy tika dia alô. Sotra do. Alléluia. Vous ici tenandrement, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Te anazava ny sainao fotsiny androany ny fanahy masina manazava amintsika fa tsy toerana le hoe mieux vaut un jour dans tes parvis fa tena hoe nao le miaraka amin'Andriamanitra miombona amin'Andriamanitra mihitsy. Dia io zany ohatrany hoe avant antsika tsy nanana an' Jesosy dia niaina tao anatin'ny hoe tsy nanana an'ilay fiadanana ny tonontsika teo zany dia ohatrany hoe niaina tao anatin'ny monde ny méchanceté fa zao tsika rehefa manana an' Jesosy dia miaraka amintsika foana ny fanatrehany. Dia izay mahatonga an'ilay teny hoe mieux vaut un jour dans tes parvis. Tena hoe Jesosy miaraka amintsika foana tany an-trano ianao dia tany Jesosy. Tonga eto ianao dia eto Jesosy. Ianao mihitsy mitondra fanatrehan'Andriamanitra eto androany. Dia andaontsika tena hifantoka amin'izao fotoana izao, andaontsika tena hivavaka. Tena hisaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ny fotoana omena antsika ohatr'izao. Tsika tsirairay avy reto mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity androany satria ao anatinao izy. Dia andaontsika tena hivavaka, tena hanararoatra be an'izany fanatrehan'i Jesosy miaraka amintsika eto izany. Tena misaora an'i Jesosy fa nentiny teto amin'ity toeran'ity androany. Alléluia. Alléluia. Misaotra Jesosy tena mankasitraka anao zay. Tena misaotra ny amin'ny fitiavanao ny tsirairay avy. Tena te hisaotra anao manokana izay ny amin'ny fanatrehanao anay Jesosy amin'izay misy anay rehetra. Tsy hoe toerana hoe dia eto amin'ity toeran'ity manokana ianao tsy izay ilay izy Jesosy fa ny fanatrehanao efa ao anatinay n'aiza n'aiza misy anay. Dia miaraka fotsiny izay androany eto amin'ity toeran'ity samy mitondra ny fanatrehanao satria aty anatinay ianao. Misaotra Jesosy tena mankasitraka anao zay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana omenao ahafahanay miaraka miantso ny anaranao. Ahafahanay mivavaka eto amin'ity toeran'ity androany. Mankasitraka Jesosy tena mankasitraka anao zay. Miray fo miray saina Jesosy tena hoe te hiaina miaraka n'izany hoe fanatrehanao zany. Dia misaotra Tompo misaotra Tompo manaiky miaraka aminay eto amin'ity toeran'ity androany. Misaotra aty anatin'ny fonay, misaotra velona aty anatinay. Alléluia. Misaotra Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny etaeta napetraka ao any anatin'ny fony tsirairay avy. Hitady anao eto amin'ity toeran'ity androany Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy tena misaotra anao zay. Tena misaotra anao zay fa amin'ny fotoana rehetra dia tena heninay hoe eo ianao. Satria anao efa niteny hoe indro izao momba anao mandrakariva. Mandrapatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Dia misaotra Tompo, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Ny amin'ny tsirairay avy navelanao tonga soamatsara eto. Ny amin'izay mbola hoentinao eto amin'ity toeran'ity androany. Ny amin'ny fahafahana rehetra ahafahana manatanteraka ny fiankovana. Fiderananao. Ny amin'ny fahafahana rehetra ahafahanay miaino ny teninao indray androany. Tena misaotra Jesosy, misaotra anao zahay. Ianao Jesosy ilay Andriamanitra tsy mba mijery hoe isan'olona fa fo mangetaeta no jerenao Jesosy Kristy. Dia izay rehetra mangetaeta anao androany dia harehany feonao. Jesosy hanararoatra feno an'izao fotoana izao zahay. Hanome antsara indrindra fa ty anatinay. Hideranao, hiankohaka aminao. Alléluia, satria tena tsara loatra ianao. Mendrika an'izany loatra ianao, mendrika hiankofana mandrakizay ianao. Alléluia, Andriamanitra masina anao, Andriamanitra mahery anao. Andriamanitra tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Tsy misy azo oharina aminao Jesosy Kristy. Alléluia. Dia izany ny antony ahatongavanay tsirairay avy eto amin'ity toeran'ity androany. Satria izay te iray saina, iray fo.
Iaraka hanandratra fiderana, iaraka iankohaka aminao eto amin'ity toerana indray Jesosy. Halleluja, misaotra indrindra ray. Fa tena tsara ianao, tsara ianao. Taio ny fifantohanay Jesosy tena hifantoka tanteraka aminao androany. Tsy hijery olombelona, fa tena hoe ianao no antony natongavana eto. Dia tena hibanjina anao izay tsirairay avy. Anatena ny tsara indrindra fa aminao indray androany. Anatena ilay anjara tsara fa aminao indray androany Jesosy. Halleluja. Halleluja, misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hamaky tenin'Andriamanitra ihany tsika ao amin'ny Matteo 7:12 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka makazy ankeriny. Amen. Dia ao amin'ny Romaina chapitre 14 verset 17 dia mivaky toy izao hoe fa fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Amen. Ao amin'ny fanahy masina. Tenin'Andriamanitra dia miteny fa izay hoe rombahana hozy izy ny fanjakan'Andriamanitra ary izay mandrombaka azy dia mandrombaka azy ankeriny. Dia andaontsika androany tena angataka amin'ny fanahy masina fa araka io teny io ihany koa dia miteny hoe efa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Mila herintsika isan'andro amin'ity fanarahana an'i Jesosy dia andao tena hoe ao amin'ny fanahy masina no nivozantsika hery indray androany. Rombahana hozy izy ny fanjakan'Andriamanitra ary izay mandrombaka azy dia mandrombaka azy amin'ny kery. Tsy afaka mitoetra ohatran'izao fotsiny tsika hoe efa manana an' Jesosy dia izay. Fa mila manana hery isan'andro tsika. Andrombahana an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Dia tena mangataka aminao andao tena samy hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Tena tenenao fanahy masina fa tena mila anazy ianao. Tena mila azy ianao, mila an'ilay te handeha amin'ny fahamarinana ianao dia tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao izany fa tena mila ny fiombonanao miaraka amin'ny fanahy masina. Mila hery isan'andro ianao avy amin'ny fanahy masina. Ao anatinao fanahy masina fa mangatahandro any mba tena hameno anao izy. Mangatahandro any mba tena hitarika anao izy, mba tena hanolo-tsaina anao izy. Tsy handeha mikery amin'ny sainao ianao fa tena hoe tsy handeha amin'ny herina amin'ny fatanjahana fa fanahako izy Andriamanitra. Dia andao tena tanteraka tsara n'izay fiainantsika hoe hiainantsika tanteraka ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity androany dia andao tena angataka amin'ny fanahy masina tsika hoe fanahy masina hoe ampifatoy izahay. Halleluja, misaotra Jesosy. Tena mankasitraka anao izahay, mankasitraka anao izay ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny famindraponao, ny amin'ny rahanao nalatsakao fanadiovanao anay tsirairay avy. Tena misaotra Jesosy, tena misaotra anao izay ny amin'izany, ny amin'ny fitiavanao tsisy fetra. Mankasitraka Tompo ahy. Ianao Jesosy nefa niteny fanefitra ny elokainy hevitra manasaraka anay aminao dia androany izay tena ampifona aminao ny amin'izay rehetra nataonay tsaraka ny sitraponao Jesosy. Satria tsy misy, tsy tiana hisy hevitrevitra androany hanasaraka anay aminao fa tena te hahitanao izahay. Tena te hahitanao izahay. Tena te hakasika ny lambanao izahay Jesosy. Dia mivavaka izay androany Jesosy Kristy. Aoka ny fanahy masinao mbola hameno anay tsirairay avy eto amin'ity toerana ity indray androany. Tena hoe fotoana atokanay. Tena angatahana ny fahafenona ny fanahy masina ity fotoana androany ity. Tena tsy tahaka ny nidiranay teto ny voanay androany fa tena te ho feno mihoatra indray izay fanahy masina androany. Tena te hatsapa fahafenona avy aminao dia fenoy ianao ny fonay fa tena mangetahetanao izahay. Tena tsy amin'ny heriny amin'ny fahatanjahana ny fiarahana aminao Jesosy ka tsy vitanay amin'ny herina ny fahatanjahana ny fanarahana anao Jesosy. Fa tena avy amin'ny fanahy masinao tokoa dia misaotra ny amin'izany fanahy masinao izany Jesosy. Nomenao anay, nalefanao anay tsirairay avy. Dia aoka ianao fanahy masina hameno hery anay tsirairay avy eto amin'ity toerana ity androany. Fanahy masina tsy hiandry izahay hoe hariva satria mbola misy ny veille de prière. Fa izao amin'izao fotoana izao dia fenoy izahay fanahy masina.
fenoy izay tsirairay avy fanahy masina fantatray fa tsy hoe satria vitsivitsy izay dia tsy afaka niasa ianao fa tsy mijery anao tsy mijery an'izany ianao fanahy masina fa mijery ny fonay tena hoe mangetaheta androany Jesosy tsisy antony hafa tongavanay eto androany fa tena hoe te ho feno anao efa ampianarina anay foana hoe tsy trano feno olona no ilaina fa olona feno Andriamanitra dia tena te ho feno anao izay fanahy masina tena te ho feno anao izay fanahy masina tario izay rehetra atao eto androany fanahy masina tario ny fiankohofana ny fiderana fanahy masina aoka ho feno anao ny mpanomponao izay tarika an'izany fanahy masina izay nisafidianao ihany koa izarany teninao androany taio ny mpanomponao ho feno anao fanahy masina ianao ny ampitenany izy ireo fanahy masina teny avy aminao no hozarainy eto androany tena hoe hitondra fiainana sy fananganana ho anay tsirairay avy hitondra fantsiana ho anay tsirairay avy tena ilainay izany fanahy masina ahitsy isan'andro mba tsy hatonga anay amin'ny lalan-diso fanahy masina dia misaotra fa hiteny aminay eto amin'ity toeranyity indray ianao androany Haleluya misaotra Jesosy raha mbola misy namanay any an-dalana any manana etaeta eto ho tonga eto amin'ity toeranyity dia tario izy ireo mba ho tonga soma tsara eto azavela hisakatsakana Jesosy fotoananay androany manomboka izao hatramin'ny farany hatramin'ny veille de prière rariva petraka ifeno ampelantananao fanahy masina tena tario tena feno ianao izany fotoana izany fa tena hoe no feno anao ny fanirinay sy ny etaetanay androany fanahy masina tsisy zavatra irinay eto tsisy zavatra tianay ho hita eto androany afa-tsy ianao rery any Jesosy Kristy ianao dia ianao rery any dia feno ianao zahay feno ianao zahay misandrata Jesosy fanahy masina ataovy izay tianao atao eto amin'ity toeranyity androany izay tianao atao any anatin'ny fony tsirairay avy androany mesama hery fanahy masina mesama hery fanahy masina tena mila anao zahay fanahy masina Haleluya misaotra Jesosy misaotra amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy fa tianao loatra zahay Haleluya tianao loatra zahay mbola omenao fotoana foana Jesosy ikatsahana anao ikatsahana ny tavanao ikatsahana ny fahamarinanao misaotra Jesosy tena misaotra anao ny amin'ny fahataterahanyity fotoana androany ity mankasitraka indrindra fa ianao nandamina ny zavatra rehetra Jesosy Kristy tena avy aminao ny zavatra rehetra Haleluya Haleluya misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Amen. Haleluya. Teneo ny akaikinao hoe tonga soa ianao. Vonina ve ianao androany hoe tena vonina tsara. Haleluya. Ataontsika mafana be androany. Haleluya. Alohan'ny atombohan'ny fotoana dia andaontsika iorakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Andaontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Andaontsika maki ny psaume
24. Psaume 24. Alléluia. Iaraka vakitsika psaume 24. Za maky amin'ny teny gasy a, tenareo afaka mamaky amin'ny version teny frantsay izay miafisy eo. D'accord? Ndao ary amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida. An Jehova ny tany izay rehetra ao aminy, izay rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Iza niaraka eny atendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerana masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy mandratra ny fanahy no amin'ny langy, na miaina amin'ny amitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny hamonjena azy. Izany ny taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao. Soloy ny anaranao io Jakoba io. Averintsika, soloy amin'ny anaranao le hoe Jakoba. Averintsika eo amin'le fahaenina hoe izany ny taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao. Dia Daniel, dia ataovy amin'ny anaranao. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Alleluia. Teneo ny akaikinao hoe sokafo fonao, hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Alleluia. Amen. Afaka manatona ty taty Hortense sy taty Rindra. Afaka manatona tsika convivial kely tsika androany. Toizatsika, asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza ny mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova ny tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Andao tsika tehaka mafy be ho an'le mpanjaka ny voninahitra. Alleluia. Afaka mandray micro nareo a, misy micro io dia afaka miara-miry tsika. Ao daholo tsika sy vorakoraka mafy be aloha. Teneo ny akao hoe sokafo ny fonao a, andray an'le mpanjaka. Tendao tsika hiaraka hira. Afaka mandray micro raha ohatra ka hitamikoy ianao a, hiaraka hivana. Alleluia. Misy mpanjaka manatriketo, sokafiny fo andray azy, ny fidirana no anjakany, ny fahasoavany izy manal ireo enta mavesatra, ireo amboary rehetreo atongony, misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy mpanjakany atsangano tananao dia miramafy. Miramafy.
sokafo ny fonao andray an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Teneo ny eo akaikinao hoe sokafo ny fonao andray an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Oaziniat si voninahitra mendrikilay nandreso antsy nalevina nitsangana minke ny fasana tsy natazonazy. Asandrato ny feonao, asandrato ny feonao. Deu azi mandrakiza ilananjes tumponi fanalai. Izy le tompony fanalaidy. Misy anarana ambony anarana rehetra. Ianao rery Jesosy a. Iza le mpanjaka no mpanjaka. Iza. Alleluia. Asandratra izany Jesosy a. Ianao rery le mpanjaka no mpanjaka. Ianao le nanavitra anay. Asandrato mivavakao. Asandrato mivavakao. Asandrato mivavakao. Teneny Jesosy a. Vonina ndray za nokatra ny foko. Jesosy a mitenena amiko ndray. Fenoy anao a Jesosy a. Mila anao a Jesosy a. Halleluja. Tiwelintum aitazisik niranumas ufafani wawatranundrai utapitranyadi tiwelait tsy maintsy ho tapitra ny adinao. Misy fiafarana ny zavatra rehetra. Izy nanala letana mavesatra. Jesus Christi panjakani panjak Jesus Christi panjakani panjak. Andaontsika tehaka mafy be ho an'ilay mpanjaka no mpanjaka. Tera sy laza ho anao Jesosy a. Ianao le mpanjaka no mpanjaka. Ao amin'ny Jaona voalohany dia misy teny hoe Jean 1:12. Andao hiaraka vakitsika. Jean 1:12-13. Jean 1:12-13. C'est bon? Jean 1:12-13. Milaza an'izany ty hira ty. Mahazanak'Andriamanitra anao. Teneno eo akaikinao hoe ianao ne zanak'Andriamanitra e. Ary ianao naman'Andriamanitra. Ao amin'ny Jean 1:12-13.
ataoko amin'ny teny gasy ihany fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'olona fa naterak'Andriamanitra. Teneo ny eo akaikinao hoe ianao le naterak'Andriamanitra e. Andaontsika hira mafy be an'ity fa identité anao zany mahazanak'Andriamanitra anao. Irao mafy vakio tsara ny tony dia iaino. Natsanganao zanakao aho, natsoninao ho zandrinao, fa mbola mpanotao nefa nanolotra ny aina ianao. Inona nataoko Jesosy, inona navaiko anao e, tsy mbola nahita fitiavanao lehibe toy izao. Zany ny atao ny fitiavana. Raha mbola anao zao no faniriko itsaokanao, miatony fitsiko itsaokanao. Saokanao reality sociale. Itsaokanao min'ny androko rehetra, anao tsisy fetra. Sainako hoe ho fonenana maminao, mba omby anao ny fiainako hoe hanaovana zaiza zay tsy ato natao. Mba hotana ianao Jesosy, tsy ho teritery amin'ny fiainana. Irao mafy, irao mafy. Itaro ny foko, akasy andanao ny foko, fa raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao, miatony fitsiko itsaokanao. Itsaokanao amin'ny androko rehetra, itsaokanao anao tsisy fetra, itsaokanao. zao no faniriko Itsaokanao miatony fitsiko itsaokanao. Itsaokanao amin'ny androko rehetra, itsaokanao anao tsisy fetra, itsaokanao. Alléluia. Alléluia. Asandrato, 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 asandrato.
misaotra Jesosy a ianao ilay mividy anay tamin'ny ranao. Alléluia Jesosy a. Alléluia. Ao amin'ny Jean 11:25 hozy izy Jesosy Kristy hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy dia tsy ho maty azy dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Teneno eo akaikinao hoe mino an'izany ve ianao? Mino an'izany ve ianao? Mino zay. Alléluia. Teneno hoe mino an'izany fananganana maty zany ve ianao? Mino an'izany fananganana Mino an'izany fiainana mandrakizay zany ve ianao? Mino an'izany fiainana mandrakizay zany ve ianao? Tadidio, fanankiray ihany nandresy ny fahafatesana. Ninona religion niseho dia anankiray ihany nanapirofo fitsanganany maty dia Jesosy Kristy. Tsy manompo Andriamanitra maty ianao fa Andriamanitra velona ny tomponao. Amen. Teneno eo akaikinao hoe Andriamanitra velona ny tompoinao. Andriamanitra velona ny tomponao. Teneno koa ny tenanao hoe Andriamanitra velona ny tompoko. Andriamanitra Tsy matahotra fahafatesana, tsy matahotra efa resy ny fahafatesana. Efa resy ny fahafatesana. Andaontsika hiaraka hira ny tiry ty, hiaraka hira sandrato ny feoninao. Tsara ianao Jesosy a, ianao rery le nandresy ny fahafatesana. Inona ny tokony hampatahotra anahy Jesosy a? Ny masoandro maizina sy ny tany rehetra, fa maty ilay damozao tontolo izao, ty ho amin'ny azo fijali nitondrany ny ozona narotsany ho antsika ny rany. Alléluia. Alléluia. Tao anaty aizina nanolotrany aizy, Tao anaty aizina nisy ady tao am-pasana tamin'ny ady ny fahafatesana. Tsy nasaka anazy ny fahafatesana, nivitrovitra ny tany, napitresaka ny fitiavanao Jesosy a, tsy voafetra. Aiza ny herinao ny fahafatesana? Resaka ny fatolana, tsy voatohatra ny fitiavanao. Aiza ny herinao ry fahafatesana? Nandresy ianao mandrakizay, mandrakizay
ianao membonahitra ianao. Umembonahitra ianao Jesosy. Asan-drato mivavaka ao. Mira amizay aleluia. Ataovy anaty vavaka ny aleluia. Aza mitaraina tsofa fa mpandresy izy. Mpandresy ianao miaraka aminy. Nandresy ny zanak'ondry. Aleluia. Mandres, mandres, mandres. Umembonahitra. Andaontsika iorakoraka mafy be fampandresy ny Andriamanitra ao. Aleluia. Inona ny tokony atahoranao? Teneno eo akaikiny hoe inona kay ny tokony atahoranao e? Inona mbola tokony mampiay anao e? Mba fantatrao ve le Andriamanitra ao? Jereva ao amin'ny Jeremia. Jeremia 32 verset 27. Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, 27. Inona ny teny eo? Indro izany Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko ve. Teneno eo akaikinao hoe minoy ianao any zava-mahagaga ataon'Andriamanitra anao. Andaontsika hiaraka hira mafy be indray. Jereo tsara le parole antiry ity dia hiaino. Zany ny herin'ny Andriamanitra ao, nampisaraka ranomasina mena izy. Ny fotoana ny adiny zanak'Israely dia nampijanona ny masoandro izy. Zany ny herin'ny Andriamanitra ao, hatramin'ny fahafatesany resiny. Mino fahagagana ianao satria mino anao. Sady natao ny famonjena misy fahagagana amin'ny fiainanao. Amen. Mino ny fahagagana satria mino anao. Raha hiasanao tsy misy asakana,
hainao atao ny zavatra rehetra. Sarakany ranomasina mena. Zany ny Andriamanitra ao zany. Namoky olona dimy arivo. Zany faiza mahagaga ny Andriamanitra ao. Lananangana ny efa maro. Mpanangana maty ny Andriamanitra ao. Andriamanitra fagaga. Jesosy ny anarany. Zay problemanao io, rava io. Alléluia. Diminuana. Minuni fagagana. Diminuana. Hainao ny zavatra atao Jesosy a. Sarakany ranomasina mena. Namoky ny olona dimy arivo. Nanangana ny maty. Nanangana ny efa maro. Andriamanitra ny fagaga. Sarakany ranomasina mena. Napisaraka ny ranomasina. Namoky ny olona dimy arivo. Nanangana ny efa maro. Andriamanitra ny fagaga. Fagaga. Jesosy ny anarany. Tsisy Andriamanitra hafa ankoatran'i Jesosy. Nataony am-pitiavana zany. Ampandreseny ianao. Aza mifatoka amin'ny problemanao tsony ianao. Aza mifatoka amin'ny problemanao tsony ianao. Tsy ianao niady amin'ny problemanao. Minu fotsiny. Atunuan problemanao. Fatua ang fitiavan ianao. Fatua ang fitiavan ianao. Fatua ang fitiavan ianao. Amen. Minu ianao fatia anazy. Minu ianao fatiny ianao. Hallelujah. Zany hery Andriamanitra ao. Alleluia, alleluia. Hallelujah. Alleluia. Apafirin'ny ranomasina mena misaraka amin'ny problemanao. Zay fahafatesana rehetra amin'ny fiainanao dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho velona. Velominy Jesosy Kristy miafinao androany. Miafin'ny finoanao azy indray. Mifatoa aminazy. Aza mifatoka amin'ny problemanao. Mifatoa amin'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra. Fa ho hitanao ny voninahiny. Amen.
mpanao lalana, mpanao fahagagana. Zany ny Andriamanitra ao. Eto ianao miaraka aminay ianao, Deraiko rainay ianao, deraiko ianao, eto ianao eto ianao, miasa aminay, deraiko ianao, alefaso asandrato ny iranao, deraiko ianao, eto ianao eto ianao, miaraka aminay, miaraka aminay, deraiko ianao, deraiko ianao, deraiko ianao, eto ianao miasa eto aminay, miasa eto aminay ianao, deraiko ianao, amin'ny fomba ahoana ny tsy deranay ianao. deraiko ianao, Wow, manan'Andriamanitra mahery zay, mpanao lalana, mpanao fahagagana, matoky. Alleluia. Panao fahagagana, matoky amidy ny fahazavanoanay. Fahazavanao anay ny teninao, zany ianao, Eto ianao eto ianao, Kasikianay, kasio indray Jesosy, deraiko ianao, kasio fanay masina amin'ny fony tsirairay, deraiko ianao, atoky ianao iorona amin'ny finoana, eto ianao eto ianao manasitrana izay marary rehetra dia tononona sitrana, deraiko ianao, zany ny fahaizanao Jesosy. deraiko ianao, Eto ianao Eto ianao manova fiainana, manova ny fiainana anao, deraiko ianao, ilaina manova ny fiainanay, deraiko ianao, eto ianao eto ianao manavaony fonay, manova ny fonay indray ianao Jesosy. deraiko ianao, Tsy avy amin'ny herinay zany fa avy amin'ny herinao. deraiko ianao, Matokisa fotsiny, matokisa fotsiny, matokisa fotsiny, mpanao lalana, mpanao fahagagana, matoky amin'ny teny, zany ianao, mpanao lalana, Alleluia. Alleluia. Nade tsy fantatro aza miasianao, nade tsy tany masoaza Aza mandeha amin'ny fahitana maso ianao, fa miasa foana ianao, Tsy zatra fa miasa miasa foana izy, nade tsy fantatro aza miasianao, na dia tsy fantatrao ary na dia tsy renao zany, fa minoa ianao, fa miasa izy, miasa izy, miasa izy. tsy zatra fa miasa foana ianao. Miasa foana ianao, aza mijery fahita maso, aza mijery fahita maso, mino fotsiny any. Sambatra zay mino nefa tsy mahita, mino fotsiny.
Zany ianao Jesosy a. Alléluia. Zany ianao Jesosy a. Mbô fiketehaka mafy teo an Jesosy. Teneo amin'ny akaikinao aza mandeha amin'ny fahatsapana. Aza mandeha amin'ny fahitana ara-nofo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zao ary rehetrarehetra zao dia miforona tamin'ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny zavatra hitanao a dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra aloha. Raha tenin'Andriamanitra miteny hoe possible ny zavatra rehetrarehetra ho an'izay mino dia mino fotsiny an'izay. Amen. Andaontsika hira mafy be. Asandrato mivavaka ianao ilay Andriamanitra ny impossible. Possible ny eo aminao. Alléluia. Sano mihitsy Jesosy amahay manao. Asandrato mivavaka. Asandrato. Misaora sady fampandresy ianao. Na tsy tany masinay ara dia miasa Misaora ianao sady Jesosy. fampandresy. Tena misaora. Alléluia. Infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, ces promesses, oui et amen, se réalisent. Tsy maintsy tanterahany ny promesse ny rehetrarehetra amin'ny fiainanao. Sa parole, toujours sûre et certaine. Tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy marina. Tsy maintsy tanteraka promesse-ny aminao. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Asandrato mafy ny hiranao. Asandrato Je mafy. sais qu'il peut tout Atao voen'ny fahavalo mihitsy ny finoanao. Atao voen'ny fahavalo ny finoanao. accomplir. Il est sans limite. Sisy limite ny Andriamanitra ao. Sisy limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu de l'impossible. Zany Andriamanitra ao. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. Sisy limite ny Andriamanitra ao. Alléluia. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. Sisy limite ny Andriamanitra ao. En lui je peux tout accomplir. Alléluia. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et Anao ny force, voninahitra sy hery. louange et Anao ny gloire fiterana. à jamais. Mandrakizay. À lui soit tout l'honneur, Anao ny haja sy voninahitra puissance et force, sy ny hery. louange et Anao ny fiterana, fiakofana. jamais. Mandrakizay. À lui soit tout l'honneur, puissance Teraoizy, teraoizy. louange et gloire. Mpandresy ianao miaraka. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Alléluia.
Vita zavatra rehetra vita famonjenanao. Vita ny daholo ny zavatra rehetra. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Lian mitsan, lian san. Sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Sosia enole mai manon stava charita te sosia. Mina nota ete sosia. Minun faia manon. Asandrato ny ranao, asandrato ny ranao. Ianao rery Jesosy. Mai manon stava charita. Asandrato, asandrato. Manalo chanosa funereta fatsara lote note sosia. Alléluia. Je veux déclarer le nom de Jésus Alléluia. sur chaque cœur et sur chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Eo aminao rery Je misy ny dis fiadanana. Jésus. Alléluia. Eo aminao rery misy ny fiadanana Jesosy. Je veux déclarer le nom de Jésus. Tonono amin'ny anaran'i Jesosy Que daholo. toutes les chaînes soient brisées. Zay fatofatotra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. L'espoir et la liberté. Aminao rery misy ny fahafahana. Tonononay ianao Jesosy. Teneninay ny anaranao. Ton nom est puissant. Samy. Ton nom me guérit. Ianao ny manasitrana. Ton nom est Ny teninao rery ny fiainana. Ces murs vont tomber. Zay rindrina rehetrarehetra ninona tena. Va brûler. Perçant la nuit. Alléluia. Je veux déclarer le nom de Jésus sur la peur et sur tout temps. Fatahorana rehetrarehetra ninona zavatra rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Calme que la dépression Zay toetra ny depression rehetrarehetra ninona amin'izao miala amin'ny anaran'i Jesosy dia tonoa ny anaran'i Jesosy Kristy. Ton nom est puissant. Irao mafa ny anaranao mahery, ny anaranao ny manasitrana, ny anaranao ny fiainana. Ces murs vont tomber. Le feu va Zay efitrefitra rehetra dia mirodana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dans la nuit, nous déclarons le nom de Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Ces murs vont tomber. Le feu va brûler. Perçant la nuit. Oh, oh. Crie Jésus sur les montagnes. Jesosy Kristy. Jésus à la vie. Izy rery ny misy ny fiainana. Jésus dans les ténèbres et devant chaque ennemi. Jésus Inona zay fahavalo rehetrarehetra dia nakorotanao dia tsy manan-ketra satria manana an'i Jesosy son ianao. saint nom. Jésus. Jesosy. Oh, oh, oh. Crie Jésus sur les montagnes. Jésus à la vie. Oh, oh, oh. Jésus dans les ténèbres devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille. Je dirai son saint nom. Jésus. Ianao Jesosy, ianao Jesosy, ianao Jesosy. Ton Ianaranao rery, est puissant. ianaranao dia mahery, Ton nom nous guérit. ianaranao ny manasitrana. Ton nom est vie.
Ny anaranao ny fiainana. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, perçant la nuit. Nous proclamons le nom de Jésus. Proclamez ny anaran'i Jesosy Kristy. Puissant, ton nom nous Yeah. guérit. Ton nom Jésus, ton nom. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, perçant la nuit. Il n'y a pas de nom. Tsisy anarana mihoatry ny anaranao. De Jésus, il n'y a aucun autre nom Tsisy anarana mihoatra ny anaranao. Jésus qui puisse me délivrer. Je proclame ton nom, je proclame ton nom, et je serai sauvé. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Ton nom. Ty raha ty a mety raha mbola tsy henonareo angamba na mety hoe efa misy mahafantatra ihany fa misy parole eo a dia andao tena irantsika miaraka le izy. Alleluia, sotra Jesosy a. Alleluia. Asivorakoraka mafy be aloha e. Alléluia. Olona mpandresy no mpandresy zany mila mifalifaly. Alléluia. Atsangano tanina zay falifaly, atsangano tanina zay mpandresy. Alleluia. Adinoa amin'izay problème anao io hoe jereviny eo akaikinao dia adinoa amin'izay hoe ataovy ohatry fijerevako. Alléluia. Wow. Yeah. Je veux te louer, je veux te célébrer, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis ce lieu. remplis ce lieu. Je veux être avec toi. En toi j'ai mis ma foi. Dieu puissant, fort conquérant. En ton nom tout s'accomplit. Ta force en moi agit. Tu renouvelles ma vie. Et en toi je crois. En toi je crois. Quand il est là, Quand il est là, tout disparaît. tout disparaît. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. Plus aucune peur. Il n'y a pas de peur. Quand il est là, Quand il est là, la grâce abonde la grâce abonde dans nos vies. dans nos vies, dans ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu Esprit de Dieu, brille en moi. brille en moi. Esprit de feu Esprit de feu, brûle en toi, en moi. l'Esprit de Dieu vit en moi. Vis en moi. L'Esprit de feu L'esprit de feu, vit en moi. vis en moi, vis en toi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Brille en moi, oh, brille en moi. Esprit de Dieu, embrase-moi, oh. Sur le chemin tu
table. Et quand j'ai mal, tu me soignes. Jésus, ma vie tu règnes en maître, ta parole me fait renaître. Ta parole Ton fait renaître. esprit me gouverne, me guide et me mène. ta force en moi agit, tu renouvelles ma vie. Misère dans le monde, c'est notre noan. Toi je crois, C'est notre nouvelle. C'est notre nouvelle. tout disparaît. Tout disparaît. Il n'y a plus de crainte, Si c'est votre tuni. aucune peur. Quand il est là, la grâce abonde dans nos vies. L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu brille en moi. brille en moi. L'Esprit de feu L'Esprit de feu brûle en moi. l'Esprit de Dieu Proclamez, jeune, proclamez. vit en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi. L'Esprit de feu Vit en moi. vit en moi. Proclamez-en, proclamez-en, proclamez. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu brille en moi, oh, brille en moi. Esprit de Dieu, embrase-moi, Alléluia. Allez, brille, brille, brille dans ma vie, vis dans ma vie, Esprit de Dieu. Allez, brille, brille, brille dans ma vie, vis dans ma vie, Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs. Alléluia. Et par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. 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 Haleluya, msota zesosa. Tena msota panatia na msota faito tito. Ndotsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Afaka miomana koa ny mpanompon'Andriamanitra izarany teny. Teneo ny eo akaikinao hoe sokafo ny fonao androany. Alléluia. Rehefa afaka tsika. Rehefa afaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'izao fotoana izao. Misaotra tamin'ny fanatrehanao. Misaotra fa efa eto ianao Jesosy. Mankasitraka dia manome voninahitra anao izay. Raha izara ny teny indray amin'ity androany ity Jesosy dia aoka ny fanahinao masina ampiteny izay rehetra mbola hifandimby hiteny eto. Dia aoka ny fanahinao masina koa hanokatra ny masom-panahin'ny tsirairay
mba handraisan'izay teny holazaina Jesosy ianao nefa ny teny fa ianao nanamboatra namorona ny vavan'ny olona dia aoka ianao ny ametraka ny teny aty am-bavanay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sotran'i Jesosy nanome an'izao fotoana izao dia partage kely tiako hifampizarana amintsika sady fijoroana vavolombelona ihany. Raha asiana titre kely ny zavatra hoentiko zaraina eto dia ohatrany hoe dia ny hoe fankatoavana, ny fankatoavana na hoe obéissance. Ny tenako no entiko hijoroana vavolombelona eto amin'ity androany ity. Za dia tena anisan'ny olona tsy mba tia, tsy nanaiky mijoro sy partage ety amason'ny olona ohatran'izao satria tena hoe azoko lazaina mitovy amin'ny Mosesy hoe miteny hoe tsy mahay mandahan-teny izany foana no nataoko. Dia tsy nanaiky mihitsy hatramin'izay zany fa ohatrany hoe tady excuse foana. Ary efa nisy nametraka anarana mihitsy raha moa hoe apôstôly mifahanginana satria tsy tia miteny amasona olona ahako indrindra olona tsy mahazatra anahy, indrindra olona be dia be ohatran'izao, indrindra teo vaon'io caméra io. Fa voninahitra ho an'i Jesosy izany fa tafajoro eto aloha amin'ity androany ity noho ny amin'ilay hoe obéissance. Dia maka totsotro izao mitsangana eto izany satria dia izay no nahatonga anahy nitondra nyity izarana izany izaran'izay hoe inona ny voka-dratsin'ny tsy fankatoavana atao anatin'ny Baiboly. Dia andray ohatra tsika ohatra hoe i Mosesy izao no raisintsika raha nasain'Andriamanitra izy, natsoin'Andriamanitra izy hoe ndana mamoaka ny zanak'Israely, natsoina izy hoe ndana maverina any Egypte ianao dia ndana ianao mamoaka. Dia inona ny zavatra nataony hoe tsy nanaiky mihitsy izy ary tena tsy nanaiky hatramin'ny farany nanatanteraka an'izany fiantsoan'Andriamanitra anazy izany fa ozy izy hoe tsy mahay miteny ozy izy vojavava fa za tsy hanao. Raha ny tena sitrapon'Andriamanitra dia tsy niantso any iza moa Arona mihitsy, tsy tokony hijoro teo i Arona fa Mosesy no voafidy hanao an'izany iraka izany. Fa noho tsy nanekeny, noho ny mafiatoka anazy amin'ny Mosesy dia tsy maintsy natsoin'Andriamanitra i Arona hanampy anazy. Dia tao anatin'izay fandavany Arona izay fandavany Mosesy izay dia tena ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nirehatra taminy ny ahatezeran'i Jehova, nirehatra tamin'ny Mosesy ny ahatezeran'i Jehova zany. Fa tsika rehefa tsy manaiky anie dia Jesosy manaiky foana. Andriamanitra tsy afaka hiforcer, safiditsika dia efa nomeny atsika dia tsy afaka hidiran'Andriamanitra ny safidy. Fa rehefa misafidy tsika no andahana azy tsy hiobéir anazy dia mitady solution hafa foana Andriamanitra, mitady vahaolana hafa Andriamanitra. Jerentsika amin'ilay Exode 4:12-14. Fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe titre kely hoe ny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vanianany tany Kanaan'y Egypte. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama mandehana azafady tompoko fa diso. Tsy voasoratra ohatr' ilay izy fa izay fotsiny ilay tantara izany hoe tezitra mafy tena nirehatra tamin'ny Mosesy ny ahatezeran'i Jehova. Dia tamin'izany fotoana izany saika novonoiny Mosesy mihitsy, saika novonoiny Andriamanitra mihitsy Mosesy. Fa
nisy natakatra ny vadiny Mosesy a, nanao sorona nandajadra dia ohatrany hoe tsy afaka nanao ninonino ny Jehovah-Andriamanitra zany. No izay sorona raha nalatsaka izay a dia tsy afaka namono Mosesy ny forany Sephora ny zanany. Dia niteny izy hoe efa vadiko ty ohatran'izany dia tsy afaka tsy namono ny Mosesy Andriamanitra. Dia izay ilay sorona nataon'i Jesosy. Izay zao ilay nentin'ny pasteur Daniel tamin'ny heriny hoe midira fotsiny fa efa vitan'i Jesosy. Tsika zany zao efa miaina ao anatin'ny grâce. Nisy an'izay grâce n'Andriamanitra Jesosy nefa nanaiky izy natao sorona dia tsy tonga dia mamono intsony Andriamanitra rehefa hoe tsy maty tonga dia maty intsony tsika rehefa manota zany e. Fa miaina amin'ny grâce n'Andriamanitra. Dia misaotra n'Andriamanitra, misaotra an'i Jesosy tsika nanaiky namonjy antsika fa sambatra tsika fa tsy ohatran'ny taloha intsony. Taloha tamin'ny testamenta taloha zany dia tena tonga dia tesitra Andriamanitra tonga dia maty. Mikasika ny anina ianao dia maty. Mikasika ny inona moa fiaran'ny fanekena maty tonga dia manao fahotana ianao dia misokatra manompo sampy ianao dia misokatra ny tany dia ately ny tany tonga dia maty sy ohatran'izany. Fa noho ny amin'ny grâce, noho ny amin'ny Jesosy dia tsika amin'izao andro ny grâce izao dia afaka mibebaka dia tsy miverina manao ny fahotana intsony fotsiny fa nahazo famindrapony amin'ny Jesosy. Dia ao anatin'ilay hoe obéissance rehefa tsy mankatoa tsika dia misy foana nefa ny prix à payer. Tsy maintsy misy foana ny prix à payer fa Andriamanitra manaiky. Jesosy manaiky zany e. Rehefa tsy hiditra amin'ny volonté parfaite ny tsika dia afaka miaina eny ihany tsika fa misy foana ny teto zao inona anisan'ny voka-dratsy ny seho raha ohatra ka hoe tonga tsy maintsy niantso ny Arona. I Arona nge no nitarika ny zanak'Israely hanompo sampy nivadika tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely vao tsy teo kely fotsiny Moïse dia iny fa nitao amin'ny Mosesy nitao amin'ny Arona nanompo sampy ny zanak'Israely. Zany zavatra zany efa hita n'Andriamanitra hatrany aloha tany. Fijerin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fijerintsika fa Andriamanitra efa mahita ny zavatra lavitra fa tsika tsy mahita fa tsy nibohan'ny antsika eto. Dia zany zao anisany fiantraikany ratsy tamin'ny tsy fankatoavana. Tsy te hankatoa tsika satria maninona tsy tiany nofontsika ity ny zavatra mpanaovina tsika. Tsy te hivoaka n'ilay zone de confort tsika fa izay tiantsika ihany no tiantsika ho atao. Zany zao zavatra nahazo anahy mihitsy zany. Tsy tiako mihitsy zany hoe andeha teny ao mason'olona ohatran'izao fa androany voninahitra ho an'i Jesosy tafatsangana somba tsara eto. Alleluia. Hianatra hankatoa amin'izay fa amin'ny sisa. Inona koa no mety mahatonga ny olona tsy hankatoa? Ohatra hoe ny sentiment. Mandeha amin'ny fihetsepo ny olona sasany dia lasa tsy mankatoa. Ohatrany hoe manaraka ny fihetsepoany izy dia tsy tanteraka ny fankatoavana. Jerentsika amin'izay eo amin'ny Exode 12. Exode 4:12 à 14. Raha naniraka ny Abraham Andriamanitra. Teto Abraham dia natsoiny Andriamanitra koa hoe nasainanao mission, vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah tamin'ny Abraham, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao akany amin'izay tany asehoko anao dia hahatonga anao firenena lehibe
sady hitay anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hita izay manisy soanao a fahanozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izay ny zavatra nasainy dia nandeha Abrahama araka izay efa nolazain'i Jehovah taminy ary Lota koa mba niaraka taminy ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arany izy. Inona ny tenenin'i Abrahama tenenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ndany ianao miala ny taninao miala ny havanao dia miala ny tranony raisireninao. Zay no directive nomenany Abrahama. Dia nefany tsy nitanterahany hatramin'ny farany tsy nitanterahany arabaky teny araky ny teny izay nilazainy zay fa nisy latsaka tao anatiny noho ny hoe mitondra ny Lota izy zany efa niteny hoe aza ilozy koa ny havanao. Lota moa dia zanadralany Abrahama dia nandeha tamin'ny sentiment izy tsy haiko hoe nifankatia be hoe izy Lota tao sana ninona na tonga anazy mbola mitondra ny Lota nefany voateny fa tsy tokony tsy tafiditra tao anatin'ilay teny fikasana zany Lota fa Abrahama no nasaina ny ala teo. Dia tsika zany mila miaino tsara rehefa ampanaovin'Andriamanitra zavatra mba tsy hisy iainana tsy hisy hitombo zavatra izay ataontsika fa tena hoe izay zavatra sain'Andriamanitra ataontsika. Andriamanitra tsy niteny fa navelany niaraka i Lota sy Abrahama tany. Nitahiana ihany koa ry zareo. Nitahiana ihany koa izy teny an-dalana teny eo amin'ny Genesis 13:2 zao dia miteny ten'Andriamanitra ary Abrahama nanana harena be dia omby amanondry sy volafotsy ary volamena. Dia tonga eo amin'ny 13:5 koa dia ary Lota koa izay niaraka nandeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay. Nanana nitahiana zany izy fa tsy tonga tamin'ny satria tapatapany ny obéissance dia tapatapany ihany koa ny fitahiana azony zany fa tsy tena tonga tamin'ny fitahiana tanteraka izy dia nefa ny tenin'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra atao dia tsy maintsy tanteraka. Nipoitra ny olana tany ariana tany izay ilay hoe prix à payer. Nisy ny olana ny ady izy mirahalahy dia tsy maintsy nisaraka dia tamin'ny fotoana ny sarahany zareo izay vao tena hoe niverina ny teny tamin'ny Abrahama indray Andriamanitra. Afaka jerentsika zany ao amin'ny Genesis 12:14. Jerentsika angamba ny aloha hoe amin'ny anaran'i Jesosy 14:17. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama tao ariany sarahany tamin'ny Lota taminy ka nanao hoe atopazy ny masonao ka hatramin'ny ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanina sy miankandrefana fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay ary ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao koa raha misy olona mahisa ny vovotany dia azo isaina koa ny taranakao. Miangay ianao mandehana mitetin'ny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany fa omeko anao zany. Tsy tanteraka zany ny teny fikasana nomen'Andriamanitra raha tsy niala tamin'ny zavatra izay tsy nasain'Andriamanitra natao. Izy azo lazaina hoe fahotana i Lota satria tsy direktivan'Andriamanitra mihitsy ny arahany taminy. Dia ndao tsika andinika tsy amin'izao toerana misy antsika izao tian'Andriamanitra tongavana antsika
tena mbola te hitahantsika mihoatra be Andriamanitra na amin'ny ara-panahy io na amin'ny ara-nofo fa ndao tsika hijery ny fiainantsika tsirairay avy andinika hijery hoe inona ny lota mbola tokony hoe sorona ty anatintsika ty, inona le mbola manakana le fitahian'Andriamanitra tena tsy hoe percé zany hoe tena hoazy tena hoe anona fa izany ny tian'Andriamanitra ho atao amin'izao andro farany izao hoe tena te hita ny zanany izy amin'izao andro farany izao. Le fihetsem-po io zany mety hoe izy zao tsy nieritreritra hoe manoto izy raha mitondra ny lota kanefa rehefa tsy nilazain'Andriamanitra dia tsy tokony hatao zany le izy, tsy ho tanterahana le izy fa manakana ny fitahiana izay tokony ho antsika. Dia ny saraka izy roalahy dia nitahiana be Abrahama, lota nandeha tany amin'izay nalehany dia nisy ihany mbola nisy ihany koa nefa ny prix tsy maintsy nipeheny tsy vitany hoe taraiky ny bénédiction azony fa mbola nisy ihany prix apaye nataony nipeheny Abrahama nanahirana be anazy lota na efa tsy niaraka tsony ary izy nisy fotoany lota babo dia tsy maintsy mbola i Abrahama ihany nanavitra azy sahirana tamin'izany Abrahama zany ohatrany hoe izay misy foana ny prix apaye, misy foana ny prix apaye rehefa tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra isika. Abrahama koa Abrahama zany teny an-dalana teny dia nianatra niaraka tamin'Andriamanitra, nianatra nankatohan'Andriamanitra izy dia nisy fotoana izy mbola nanao erreur ihany raha ohatra ka efa nanome teny fikasana azy Andriamanitra fa omeny zanaka izy, omeny taranaka dia tena nino izy tamin'ny voalohany tena nino izy dia nisanao famarinana zany izy Andriamanitra zany finoana zany fa noho ny elaela taty aoriana ny tsy faharetana koa zany dia mahatonga ny désobéissance fa mila mitazona tsara izay teny fikasana efa nomena tsikitsika dia tena hoe miorona amin'iny foana fa tsy manaiky avilivily, tsy manaiky avilivily ny Satana mitady lalana foana andravanana izany teny fikasana nomena tsika izany fa mila mifantoka foana tsika anatin'izany teny fikasana nomen'Andriamanitra tsika izany. Fa teto zao i Abrahama dia mbola vao vilivily tonga dia nanaiky an'izay proposition nataony vadiny anazy hoe ohatrany tsy hiteraka nefa dia Abrahama zao nitenenin'Andriamanitra. Eto zao i Abrahama tena mitovy tamin'ny ohatrany hoe i Adama mihitsy hoe izy i Adama koa nitenenin'Andriamanitra nefa rehefa nikojokojon'ny ny vadiny dia niodina ny lohany nanota teo anatrehan'Andriamanitra izy. Itsika vehivavy zany tena mila hoe manana fahendrena mijoro tsara foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba tena hoe hatateraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Satria teto dia tena hoe zay mbola tsika taranaka hatramin'izao tena erreur tena grave be nataony Abrahama nanaiky niteraka na Ismaël izay tena mbola tsika hatramin'izao tena fototry ny problème tsika hatramin'izao niadiny
Ismaël sy ny taranaka Isaka sy Ismaël dia fa taty aoriana kosa nefany nahazo anatry nandray anatra Abrahama dia nahatanteraka izy rehefa mbola nitenenin'Andriamanitra izy hoe atolory Isaka, mbola nasain'Andriamanitra indray izy nanolotra ny Isaka dia nanaiky izy dia hitany amin'izay koa le torotatsy hoe ty ihany napalatsaka anahy dia na tsy niteny akory ary izy tamin'ny vadiny fa tena tsy niaino afa-tsy Andriamanitra tsony izy dia nakatohan'Andriamanitra izy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena afaka somatsara natanteraka zany natanteraka Abrahama dia Alléluia. Ny exemple farany angambany sady anaranako azy ho raisitsika atao anatin'ny Baiboly raha momba ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana no resahana dia raisitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Samuel Samuel 15 15:3 Saul indray teto no nasain'Andriamanitra no namen'Andriamanitra mission dia fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy koa mandehana ankehitriny mameleza ny Amalekita ary aringano izay rehetra mety ho azy ka azy asiana miangana fa vonohy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Izay nasain'Andriamanitra mission nataony Saul. Dia nanaiky Saul nanao an'ilay mission fa tsy nanaraka ihany koa izy direktiva teto. Tsy nanaraka tsara ny direktivan'Andriamanitra izy fa nety nandeha tamin'ny fisainany tamin'izay ny filany ihany koa tamin'izay sainy sy izay zavatra tiany nataony fa tsy n'izay tian'Andriamanitra. Dia ao amin'ny Samuel 15 7-9 fakina amin'ny anaran'i Jesosy ary Saul namely ny Amalekita hatrany Avila amin'ny lalana makany Sora izay tandrifiny Egypta ary azony sambo belona Gaga mpanjakany Amalekita fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ilay latsabatra fa Saul sy ny olona tsy namono any Gaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny faisany zanak'ondry azy izay tsara rehetra fa tsy fohiny ho aringany ireny fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Tena tsy niaino ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny teto Saul. Tsy niaino izy fa tena hoe izay tiany ataony natao hitany izay zavatra nafinaritra anazy hitany hoe nafinaritra anazy dia izay no nataony fa tsy niaino ny tenin'Andriamanitra izy dia tena tezitra be taminy ihany koa teto ny Andriamanitra tezitra Samuel niverina tany aminy niteny anazy hoe teo nararaka ny Saul voka-dratsiny tapitra teo ny fanjakany Saul very ny fanjakany ozy izy namaly izy teo amin'ny Samuel 20 15:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Saul tamin'ny Samuel efa niaino ny feon'i Jehova ihany aho ka nandeha tamin'izay nanondrahan'i Jehova ary nitondra ny Agaga mpanjakany Amalekita sady nandringana ny Amalekita rehetra nefa nangalan'ny olona ondry amanosy sy omby ny babo dia izay soa avy amin'ny zavatra aringana mba ho vonoana atao fanatitra ho an'i Jehova Andriamanitra ao Gilgala.
Anisan'ny problème Saoly dia tia voninahitra Saoly. Tsy namerina ny voninahitra tany amin'Andriamanitra izy fa tiany hoe izy ahazo voninahitra dia natahotra ny olona izy. Tsy nanao izay hahafaly an'Andriamanitra izy, nanao izay hahafaly ny olona. Dia tany aloha tany izy efa nanana problème tamin'izay hoe zavatra tsy tokony ataony dia nataony. Tokony asa ho ataony Samuel dia nataony satria izy natahotra ny olona efa tafavory Samuel taraiky. Dia efa nahadiso azy izay dia mbola nahazo grâce izy nandeha tamin'ity dia mbola namerina ihany izy fa tsy niala tamin'izay zavatra nahavoana azy izay mieritreritra izy ngamba hoe ny olona no nifidy azy teo. Tsy ny olona nifidy azy fa Andriamanitra no nametraka azy teo. Dia tsy naveriny tamin'Andriamanitra ny voninahitra dia nasoron'Andriamanitra tamin'ny fanjakana. Teto moa izy dia niteny mihitsy izy atao amin'ny Samuel 24 reto hoe fa natahotra ny vahoaka ka nihaino ny feony. Izany hoe tsy nihaino ny feon'Andriamanitra izy fa nihaino ny feon'ny vahoaka. Dia misy angalantsika lesona izay zavatra voalaza izay dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany Amen. Alléluia. Quand tu obéis à Dieu, tu places ta vie dans sa faveur, n'est-ce pas? Alléluia. C'est toujours une grâce merveilleuse d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Peut-être que ma présence ici te surprend. Non, mais je t'en prie, ne concentre pas sur moi, mais concentre-toi sur le Dieu Tout-Puissant qui est ici, dans ce lieu, en ce moment. Amen. Sa parole dit dans Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 qui sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Amen. Dieu est donc là. Il te voit. Il te connaît. Et quand il est là, il est capable d'accomplir toutes choses que l'œil n'a jamais vues et l'oreille n'a jamais entendues. Amen. Amen, amen. Focalise-toi sur sa présence. Ne te laisse pas distraire sur ce qui t'entoure. Ne te laisse pas distraire tout ce qui est extérieur. Mais dispose ton cœur à recevoir ce que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Amen. Prions. Père éternel, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Merci, Papa. Merci pour ce moment. Viens ouvrir nos cœurs à l'écoute, Seigneur. Sois le centre de ce partage. Et faites-nous des instruments de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand Pasteur Tanzon m'a appelé, que j'allais apporter la parole aujourd'hui, à peine avons-nous raccroché que j'ai été saisie de douleurs de ventre. Et j'étais allée plusieurs fois aux toilettes. Mais tout de suite, j'ai parlé à Dieu, comme Tati Voix a parlé tout à l'heure. Non, 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 Seigneur. L'ennemi ne me terrorisera pas, jamais. Je crois que lorsque
Dieu envoie, c'est lui qui équipe. Donc, j'ai pris autorité dans le nom de Jésus. J'ai chassé l'esprit de peur, l'esprit de confusion, l'esprit de honte. Je sais qu'une chose, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est lui qui justifie. Amen. Amen, amen. Donc, c'est avec foi et obéissance que nous sommes devant vous aujourd'hui. Alléluia. Ben moi aussi, si je devais donner un titre à ce message, ce serait aimer autrement ou aimer à la manière de Christ. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 12, 14. « 1 Corinthiens 12, 14. Au nom de Jésus. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Amen. Vous voyez, ce passage illustre merveilleusement que chaque être humain est unique et différent. Dieu donc nous a créés avec l'intention, avec des particularités propres à chacun. Amen. Et ces différences ne sont pas des obstacles, mais au contraire, ces différences, c'est une richesse dans le plan de Dieu. Amen. Comme le membre d'un seul corps, chacun a sa place. Hein? Maintenant, fonction, chacun a son rôle. Ce texte nous rappelle que nous sommes appelés à servir ensemble dans l'unité, tout en respectant nos diversités. Amen. Dieu ne nous a pas fait différents pour nous diviser, mais pour que notre service mutuel soit plus riche, plus complet ou plus porteur de fruits. Amen. Le but de Dieu dans tout ça, c'est d'avancer son royaume. Pas pour notre intérêt personnel, mais pour son intérêt à lui, son intérêt uniquement. Pas pour que tu aies vu, mais pour que lui soit vu. Amen. Le corps a besoin de chaque membre. Ma main ne peut pas dire « Je n'ai pas besoin de toi, pied ». De même, dans l'Église, aucun de nous est inutile. Ce que l'un n'est pas capable de faire, l'autre peut le faire. Amen. Aimer autrement, Zan, c'est reconnaître que tout le monde ne soit pas comme toi. Il n'est pas un véritable amour. Le véritable amour reconnaît
respecte, valorise les différences entre les personnes. Donc, c'est Jérémie 5. Au nom de Jésus, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Vous voyez, Dieu a pensé et créé chaque personne avec un plan unique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos différences ne sont ni des erreurs, ni des obstacles. C'est voulu par Dieu que ce soit différent. Aimer à la manière de Christ, c'est apprendre l'autre tel qu'il est. Et surtout, c'est discerner la richesse de Dieu qu'il a placée dans cette j'ai deux petits-fils. Ils sont très différents. Ceux qui les savent, ceux qui le connaissent savent très bien de quoi je parle. L'aîné, il est très timide et très réservé. Et le dernier, il est sociable et extraverti. Faso. Ils ont tous les deux besoin d'amour et tous les deux se complètent. De la même façon dans l'église, certains servent dans l'ombre, d'autres sur le devant, mais tous sont précieux aux yeux de Jésus. Autant coup, pareil pour les 12 disciples de Jésus. Ils étaient tous différents, que ce soit dans leur caractère, dans leur histoire de vie, dans leur manière de voir les choses. Exactement comme nous. C'est que autant coup. Certains comme Pierre ou autre. Il était Manine Pierre. Il était têtu, impulsif, audacieux. D'autres comme Thomas, il était réservé. Thomas était plus réservé. Judas était matérialiste, on va dire. Et Jean était fidéliste. Et spirituel. Et pourtant, Jésus les a appelés tous les 12. Cela donc nous montre que Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Amen. Mais il appelle des personnes avec des profils variés, avec leurs qualités, leurs fragilités et leurs différences. Alors si Jésus, le Fils de Dieu, a accueilli des hommes différents pour bâtir son royaume, qui sommes-nous pour mépriser les différences entre les différences de l'autre? Aimer comme Christ. Donc, il y a un avant Jésus. Le disciple a rengen izy fotoana tsy nifanaraka ban tsy nitovy hevitra koa zareo. Mais malgré les discordes, ils ont appris à grandir et servir ensemble. Zay,
former une communauté soudée pour un seul but, avancer le royaume de Dieu. Amen. En cas de discorde dans une église, choisis l'humilité. Amen. Sois prêt à écouter et à accueillir le point de vue de l'autre. Amen. Buatsika tsy prouver hoe manana raison fa ny buatsika dia ny avancement ny royaume foana. Amen. Ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. L'unité te mènera beaucoup plus loin que la compétition. Il n'y a qu'une seule couronne des hommes de Jésus. Amen. Nous marchons tous au même stade, si ce n'est pas squelette. Nous marchons tous au même niveau, main dans la main, unis pour avancer le royaume. C'est faux. Frères et sœurs, aimez-nous comme Dieu aime. Amen. Avec grâce, avec sensibilité aux différences. Amen. Tsika mba hianatra an'izany hoe mahita fahatsarana eo amin'ny hafa izany e. Tsika rehefa mahita olona anankiray dia le ratsy anankiray ataon'ilay olona iny foana tadiditsika fa le tsara anankifolo tsy hitantsika. Ndao tsika mba hianatra hoe tsara foana iny olona iny, izay ny hitantsika ao aminazy. Nisy jereva ange David tena regarde le cœur de David. Jamais il n'a cherché à haïr ou à se venger seul. Nefa ny tena nanenjika anazy Saul, mais si Saul voulait le tuer, au contraire, à la mort de Saul, là, David a pleuré. C'est ça, ça dit ça. David a pleuré. David a pleuré. Et David a porté le deuil à la mort de Saul. Ouais. Oui. C'est ce cœur que Dieu recherche en chacun de nous. Zany ilainy Jesosy ato ministère antsika sy manana an'izay cœur izay. Amen. J'aime beaucoup cette expression de pasteur Daniel. Il a prêché ça, je ne me rappelle plus, mais l'année dernière, il disait, fais en sorte que je vois Jésus en toi. Tu te rappelles de ce partage, pasteur? Tu avais dit ça, ça m'a vraiment touché, le partage, cette partage. Autrement dit, ta vie doit refléter Jésus. Dans tout ce que tu fais, dans ton comportement, ta manière de parler, ta manière de voir les choses, c'est tout que nous refléter en Jésus. Pasteur Parra a également partagé ça récemment. Vous y suivez? Maintenant, c'est avoir le cœur de Jésus. Ça dit ça, l'expression. Et si ce message revient encore aujourd'hui, c'est sans doute parce que nous avons encore besoin de l'entendre. Cela veut dire que ce n'est pas encore acquis dans nos cœurs de me faire les messages. Pour conclure,
le Saint-Esprit veut nous dire que dans chaque aspect de ta vie, tu as appelé à agir comme Jésus. Tu dois adopter son cœur, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli d'humilité. Car lorsque ton cœur reflète Jésus, tu ne regardes plus les autres de la même manière. Amen. Tu comprends mieux, tu juges moins, tu agis avec compassion et surtout tu évites les conflits inutiles. Amen. Si Dieu insiste sur ce message, c'est parce qu'il veut nous emmener plus loin de gloire en gloire, dans la vérité et dans l'unité. Amen. Et avec que nos différences ne soient plus des barrières, mais que nos différences ponts qui nous rapprochent et enrichissent notre service mutuel. Notre différence, il se faut n'engager zane permettre c'est ça sera samihafa totsika point ifandraisantsika tetezana ifandraisantsika fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra fa zay ny antom-pisitsika tonga eto hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy fampijerijery dia andaotsika hifananatra dia andaotsika hifanory dia andaotsika hifampanetry tena. Amen. Voilà le court message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. J'espère que tu as pu le recevoir, même si mes mots ne sont pas parfaits. Ce qui n'a pas été clairement clair, hein? J'espère que le Saint-Esprit saura te le révéler d'une autre manière. Amen. Seigneur, merci pour ta sagesse parfaite qui nous a créés différents mais unis en toi. Merci pour chaque cœur. Merci pour chaque caractère. Merci pour chaque appel que tu nous as placé dans ton Église. Apprends-nous, Seigneur, à aimer comme toi, à voir comme tu vois. Apprends-nous à être fidèles. À toi, vous êtes soucieux. Toi, tu aimes sans condition. Toi, tu aimes sans comparaison. Toi, tu aimes sans jugement. Donne-nous, Père, donne-nous, Papa, cet cœur humble. Car nous avons tous besoin de ça. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est social couronne. Tika à sa service ta wolfa. Lui seul porte la couronne. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On peut applaudir pour ce message. J'invite le prochain serviteur de Dieu. Merci les anciens, les Loul, pour le message. Merci Père. Merci Jésus parce que tu as parlé encore. Merci depuis l'intercession, tu nous as parlé. Merci. Tu as parlé de l'obéissance. Tu as parlé de l'alliance. Tu as parlé aussi d'accepter malgré notre différence. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Que toutes ces paroles
soit effacé dans notre cœur, qu'on l'oublie après avoir entendu ça, mais que ces paroles, Seigneur, portera des fruits dans nos cœurs, de gloire en gloire, qu'on a les yeux fixés sur toi, que personne ne se glorifie, que personne ne soit pas visible, mais que chaque personne puisse te rencontrer, que chaque personne puisse te rencontrer, que chaque personne puisse être réconciliée par ton sang, par ton amour, par ton pardon. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Avant que la Sainte Seine, on va approcher dans la Sainte Seine, on va écouter cette parole. C'est une chanson en malgache. Ça parle de l'amour de Jésus, son combat. Et l'endroit que ce combat aura lieu, c'est quoi l'endroit? Je peux vous demander, c'est quoi le nom? Si vous connaissez? Ou à Jésus qui a prié, ou à Jésus qui... Il y a Gethsemane, il y a aussi un autre endroit aussi, mais c'est à côté. Le calvaire. D'accord? En malgache, ça s'appelle Calvary. C'est une chanson qui a parlé de l'amour de Jésus. Amen. J'aimerais bien que la parole qu'on a reçue aujourd'hui soit vraiment entrée au plus profond de nos âmes. Et j'invite tout le monde à fixer sur Jésus. Et on va chanter ensemble. J'aimerais bien que vous levez. Il y a la parole qui va s'afficher sur l'écran. Et j'aimerais que chacun, qu'on chante ensemble. Essaie de vivre. Essaie de ressentir la parole qui va sortir dans cette chanson. Manupinimas quante aviais amor e famundina ai ilai panzakani funinaita andoni vidini uai new sintra tau Calvary tuita kuya now vou fansicar Milani vua now isai vole funa Nusa chuansi nururanaku Nato tinu na matiwai Tau Calvary Pinirana wingli Laniale tanau Ilai raso fitalini Te mafitaminau Fire now irerian Yanau yan Nuna vitizan Dia kapuka no
Tena anao hoe Jesosy ihany navita an'izany hoe tsy nisy olona navita an'izany ankoatran'i Jesosy ihany. Amen. Andriamanitra misaotra anao zany amin'ity fotoana sarobidy lehibe indrindra ity koa, tena aoka fany masina, tena hoe ho zavatra hafa mihitsy indray ny zavatra hitondranao anay ao anatin'ity fandraisana ity. Dia ianao ny hamagy fany masina, ianao ny hamagy ny tsirairay avy a, ianao mahita ny ao am-pony ny tsirairay avy amin'izao fotoana zao fany masina, ianao ny hanokatra masom-panahy ny tsirairay avy fany masina ao anatin'izao fandraisana izao. Mety zavatra miray zavatra ataonay fa tsy mitovy tompony zavatra omenao anay ao anatin'izao fandraisana izao. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teneno ny tenanao hoe misy fanafana ao anatin'ny teny, misy fanafana ao anatin'ny fandraisana, misy fanasitranana ao anatin'ny fandraisana. Amen. Amen. Jerevitra ka zavatra angasana ray manontolo teo rehefa mampanaiky ny tena anao ianao dia misy foana ny fanofan'Andriamanitra atsika. Rehefa mampanaiky ny tena koa dia misy fiovana atao anatiko. Tsy afaka hanovain'Andriamanitra isika
ratsisika mihitsy aloha manaiky hiditra ao anatin'izay hoe manaiky aho fa ny tenin'Andriamanitra, manaiky handray an'le hoe teny tonga fiainana. Jesosy ny teny an'izany any amin'ny Jean 148, je suis le pain de vie. Izao ny mofo, izao ny fiainana. Ka raha voniny ianao tena handray an'izay mofo, izay tenany Jesosy zay, teny Jesosy ny teny hoe je suis le pain de vie. Tadio tsara fa tao anatin'ny fotoana ny Jiosy izay nalala tenin'Andriamanitra dia se murmure foana tamin'izay tenin Jesosy zay. En Jean 6:41 dia ny tenin Jiosy hoe les Juifs murmurent à son sujet parce qu'il avait dit je suis qui est descendu du ciel. Je suis le pain de vie. Androan kusika, arrêtons de se murmurer. Si tu es vraiment d'accord que Jésus est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel, et c'est lui qui on va faire honorer aujourd'hui, parce que c'est lui est le pain de vie. C'est lui qui a changé ta vie. C'est pour ça que tout à l'heure on a chanté Calvary. Il n'y a que lui seul qui a fait tout ça. Si tu étais là aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. C'est pas grâce à un pasteur qui que ce soit, mais c'est grâce à son sacrifice pour te sauver. C'est pour ça qu'Abraham a accepté, je vais t'obéir. C'est pour ça que Lot a écouté Abraham, mais pas sa femme. Et quand sa femme n'a pas écouté, elle est devenue un gros ciel, sa statue de ciel. Hein? Il faut accepter, il faut obéir. Si Dieu te dit aujourd'hui, je suis le pain de vie, est-ce que tu te murmures après ou tu t'es dit, on va lire un passage dans la Bible, Jean 6, 53, 56. Jean 6, 53 à 56. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, frères et sœurs. On va manger et on va buer. C'est ce que Jésus a déclaré pour nous. Juste toi et moi, on s'est mis d'accord. On s'est mis OK. Jésus, tu es ma pain de vie. Tu es ma pain de vie. Dis à toi, Jésus, tu es ma pain de vie. T'as dit, le finanatique, nous si nous en mangeons la pain de vie, il nous donne la force, il nous donne la santé, il donne tout. Moi j'ai un témoignage pour ça. Avant on avait une personne qui est vraiment malade. Mais quand on a dit mange et bois le sang de Jésus, le corps de Jésus, la maladie a disparu. Vous voyez? Quand on vraiment fait ça avec foi, mais pas avec hésitation, est-ce que ça va partir ou ça ne va pas partir? Moi, je vous dis, j'avais un tasseau sur mon visage et je mets, tous les matins, je lave avec de l'eau glacée. Le médecin m'a donné beaucoup de médicaments, crème, comprimés, mais rien n'a été. Mais quand je prie l'autorité au nom de Jésus, je lave mon visage à me ramener des choses. Au bout d'une semaine, 10 jours, tu es effacé. Tout était pas. Est-ce que vous avez un trace rouge
il y avait un trace encore, hein, que le médecin prend un petit pot sur moi, ici, là. Il y a encore un trace ici. Parce qu'il pense que c'est un cancer de peau. Mais c'était pas ça. C'est le sang de Jésus. Il y a de puissance, il y a de pouvoir. Là où tu vas prendre là, fais avec foi. Fais avec foi, frères et sœurs. Ça, c'est un symbole. Mais quand tu prends ça avec foi, tout ce que Jésus l'a fait 2025 ans passé, il y a encore son autorité. Amen. Amen. Dawartik. Tintena com Jesus. Só na tove, o fatirovana. Na rovina, no miina, yanau. Amen. Resto me na Jesus. Sota Jesus, ja. Sota nam tena nós na tulta wanai. Sota Jesus fa. Tunda eers van de stang nou nezen. Nou wan se recha manarek. Nou wan se manachke Jesus. Ninin nou wanata na yo. Kachara kan sita puno. Am so ras ftona zo. Manun na van de stang na fem. Van de fang na fem. Am ne naga no Jesus. Wapa kafko. Se mamacha ne recha. Am ne naga Jesus. Amen. Son ten Jesus. Raison rak. Reso foi tile marken ra mafanikena vovô na rovina no manau tu iso na ro sona to o fati rovana soda de sos fan te kap ka te wam na fisali te wam nau te kap kan net non kataw non kapuan sus kat manda patuga no to kalfari Pesant Jesus. San mbola fitirnay stazomnay mandraka zao nary mandrakizay mandrapifirina amin'ny raha lanitra. Saotra ny amin'ny diakapaka nataonao Jesosy fa zany nazahoako fanasitrana. Zany nazahoako fiadanana. Zany nazahoako hery. Zany nafahako mbola mijoratra amin'ny androany. Fa velona ianao. Tsy miovy ianao. Raha nanafaka ianao omaly mbola afaka manafaka ianao androany. Ary afaka mbola manafaka koa ianao rapitso. Jesosy nizaniza may mifierina aminao tsy ao anaty muromure atsony ho afaka izy amin'ny anaran'i Jesosy. Nizaniza mifierina aminao ka manolotra ny tena tanteraka ho anao indray ianao hanafaka anazy hanasitrana azy ame azy fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika hisaotran'i Jesosy. Tady tsara ry havana. Andriamanitra miteny amintsika fanao hoe aza miseho foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Raha nanao ny fanatitra Jesosy efa vitany azy. Andao tsika mierina ny saina Jesosy tia manolotra ny tenako anao. Tsy miresaka vola eto tsy mbola miresaka fanatitra hoe inona nafonao an Jesosy. Ndao tsika mierina ny olo-tena ho an Jesosy. Ndao tsika mierina ny tenatsika. Raha tena hoe misy zavatra mbola mety hitanao hoe tsy tomombana, efa nisotro tao teo efa nihinana anao teo andao tsika nahavoan'ny fanoloran-tenatsika ho an Jesosy. Ndao tena nahavoan'ny fanoloran-tenatsika ho an Jesosy. Aza mijery niza ianao fa ianao Jesosy no miresaka eto androany. Jesosy tia mitondra ny tenako tanatrehanao. Tena atao tsotra sady foiny mazava tsara izay ao anatin'ny fonao. Tena manolotra ny ankira manontolo anao zany. Manolotra ny fiainako ny tenako. Tarika fotsiny fa ianao no malala izay tena tianao resana amin'ny Jesosy. Tarika fotsiny Jesosy amin'ny misaotra anao indrindra. Tia Jesosy manavao ny fanoloran-tenako tao anatrehany fiangonana. Tao anatrehanao
eto anaty any lanitra sy ny tany fa ianao ny tompoko sy mpandraka ny fiainako, ianao ny mpanapaka, ianao ny mpanavitra anahy. Jesosy a, izaniza mahita, izaniza miaina, izaniza manaraka anayko ka manolotra ny tenanao izy amin'izao fotoana zao Jesosy a, na fotoana izay ianao ny fianaraniko, ianao malaza ny eo am-pony, ianao anavaka anazy. Rasy Jesosy sy eo am-pony rehetra, ny tahetany rehetra, ny fanolora tenanao anao. Sotra ray amin'ny anarana Jesosy. Amen. Amen. Atsika tehaka ho an'i Jesosy a, anao ny fanatytsika, rehefa vita ny fanoloran-tenan'ny fonao a, daontsika mifanatitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Mahafinaritra ve miaraka amin'ny Jesosy? Alleluia. 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 Izy aloha nahazo fitahina androany, za aloha nahazo. Andao hitsangana andia amin'izay ary fa olona voavony zany, olona voavela heloka zany, olona tsy haiko manana ny Andriamanitra noho ny Andriamanitra zany. Tsy aloha ve andia amin'izay tsika? Andao hidera amin'izay ary. Raikitra sa tsy raikitra? Domo kely eo akaikinao hoe raikitra sa tsy raikitra e. Andao aloha hitsangana aloha nao échauffement kely aloha. Aloha mitsangana aloha manao échauffement fa anditsika e. Afaka manatona anao tatiana noa tonga soa. Andao tsika mba hiaraka aty. Alléluia. Domo kely eo akaikinao hoe vonina tsara ve. Alléluia. Ao a. Ao sa tsy ao e. Ao sa tsy ao e. Eo aloha mitsangana. Ao sa tsy ao? Eo. Aiza daholo tsika. Andao andia. Andao hidera. Andao ary. Inona nataon'i Jesosy ianao? Inona nataon'i Jesosy ianao? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne peux pas me taire, je ne peux pas
aise le feu, aise le feu, aise le feu. Ah, 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 ah. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Il y a quelqu'un dans la joie. Yoann. Aïs, comment? Aïsar, yo. Abudon le tanana nulla po funzione terretta.
Asivo saut kely any. Saut. Comment Aiza daholo tsika. Afaka mandroso a. Wow, tsy ho lany fahasoavana. Tsisy oatra miaramira daholo. Ahona tsara hoe. Alléluia. Ulani Sisiotrani Iavao isanandro Inona tsara fotoana. Alléluia. Aizar, aiz. Assim você tem aquele ar. Assim vovako tanana kely any. Assim vorakoraka mafy be. Assim voikika mafy be. Teneno eo akaikinao hoe efa voatay ianao. Dia mbola voatay foana. Aza manatsono hoe zany minontsika hoe alohan'ny amarana ny fotoana dia tay anareo any Jehova.
anandratra ny tavany aminareo izy. Zay toerana rehetra lalovanareo dia feno fahazavana, feno fanatrehana. Ianareo le masirasira ny tany, mandeha anara-pinoana fa zanak'Andriamanitra ianao. Veloma eo anatinao foana zay hoe zanak'Andriamanitra ianao. Tsy manary anao izy. Efa zay ny teneny hoe indro momba anareo mandrakariva. Momba anao Jesosy. Aza miahy tsony. Fa sofan'Andriamanitra natosao fazan'Andriamanitra natosao anareo. Alléluia. Manao pause kely tsika alohan'ny